Ny afatra manga izay entina ho antsika amin'izao alahady izao dia hita ao amin'ny Matthieu 7:15-20 sy 19 izay manao hoe: tandremo ianareo fandrao voafitaky ny mpaminany sandoka izay makao aminareo amin'ny fitafian'ny ondry fa ao anatiny dia ambody mitohy izy. Ny voany no ahafantaranareo azy. Manoto voaloboka amin'ny tsilo va ny olona na avy amin'ny songisongo. Nisy tanàna anankiray rihavana ravan'ny valanaretina ary tamin'izay fotoana izay dia maro ny olona niditra hopitaly ary betsaka tamin'ireo narofo no laviny aretina. Sahirana dia sahirana moa ny fanjakana ka nanao antsoavy tamin'ny tanàna hafa izy nangataka fanampiana. Tamin'izay no tonga ny dokotera anankiray niaraka tamin'ny fanafody mahagaga. Tondra fahagagana tokoa izy satria izay rehetra nakao aminy dia sitrana avokoa. Maro dia maro moa ny olona nakao aminy fa mora vidy tokoa ilay fanafody. Niakatra arak'izay ary ny lazan'ilay dokotera ka lasa fantatra maneran-tany izy. Ary nisy vahiny anankiray avy tamin'ny tany lavitra nitady hiaona amin'ilay mpitsabo malaza. Rehefa tonga tao izy dia nanontanian'ilay mpitsabo hoe inona ny aretina mahazo azy. Tsy namaly avy hatrany izy. Rehefa ela izy nanontany an'ilay vahiny dia sositra ka nosesehany handray fanafody ilay vahiny. Iray maraina iray hariva hoy izy mifihinana azy ary manasitrana ny aretina rehetra io. Dia nitenin'ilay vahiny hoe: tsy izao no mitady ianao fa ianao no mila ahy. Manana aretina tianao ho tsaboina ianao fa tsy hainao manasitrana azy. Na io fanafody io aza tsy mahavita na inona na inona. Taitra moa ilay dokotera ka nanontany hoe: iza moa ianao? Dia hoy ilay vahiny hoe: izao ny Jesosy Kristy. Fantatrao ihany aho satria efa nandalo tamin'ity tanàna ity aho 3 taona lasa saingy nandahay ny olona. Ary fantatrao koa fa io fanafody izay omenao andreo olona ireo io dia pozina. Mety manasitrana vetivety ihany saingy afaka 3 taona dia ho faty ireo nitsabonao. Niaraka tamin'izay dia niankohaka tamin'i Jesosy ilay dokotera nibebaka. Tahaka ity tanàna ity rihavana dia nisy fotoana tamin'ny fiainantsika efa niantso antsika Jesosy Kristy saingy nanday isika satria moa efa nivily ny olona rehetra. Izany fiviliana izany anefa no mahatonga ny aretin'ny fanahy dia ny fahotana. Misy mpitsabo amin'izao fiainana izao izay mampanantena antsika fanasitranana, fifaliana vetivety, harena, fahasambarana. Mety ny zava-mahadomelina no mpitsabo izay manala sorisory vetivety. Mpitsabo hafa koa ny lainga izay manome vahaolana vonjimaika na ny fitiavan-tena, ny faminganana ny hafa sy ny toetra tsy mendrika samihafa. Saingy mpitsabo sandoka izany rehetra izany satria tsy manome vahaolana maharitra fa pozina manimba ny fanahy. Ny voany no ahafantaranareo azy ho ny tenin'Andriamanitra ka manasa antsika handinika izay zavatra nakianantsika ny fontsika. Moa manasitrana maharitra ny fanahintsika tokoa ve izany? Tiantsika Jesosy Kristy, te hanasitrana ny fanahintsika izy, hany ka mivahiny ao am-pontsika na dia tsy niantso azy aza isika. Fantany fa efa nanda azy isika ary mety efa nanaraka mpitsabo sandoka. Tsy maninona izany, raha mino an Jesosy Kristy mpanafaka dia hiala avokoa ireo mpitsabo sandoka rehetra eo amin'ny fiainantsika. Ny zava-dehibe dia ny manetri-tena, mibebaka ary mitodika amin'Andriamanitra. Hanondrika ny lohantsika ary isika izao hivavaka. Andriamanitra, fona aminao izahay fa efa niantso anay ianao saingy nanday izahay. Mangataka ny fanahy masinao mba hanokatra ny masom-panahinay amin'ireo mpitsabo sandoka rehetra izay manjaka eo amin'ny fiainanay. Indro izahay Andriamanitra amin'izao fotoana izao mitodika aminao, mibebaka aminao ary mino izahay fa hositranonao tokoa ny fanahinay. Amin'ny anaranao Jesosy, amen. An'Andriamanitra rery ny voninahitra. Amen.